RMDM tsy miady seza fa mitady andraikitra hoy Alain André Miseza. Komity loharano fokotany Ambohipotsy raikitra ny 17 eo amponina sy ny fokotany. Boriboritany faharoa fokotany 420 no nisitraka pompe bidon avy amin'ny tim. Amin'ny kafaliagna tompoko lahy sy tompoko vavy nandesinay mitsidika ny tokantrano amin'ny ity matinaly ny Zoma fahafolo ny volana Aprily taona ity magnano mbola tsara atsika jiaby karibu anaraka ny hatramin'ny farany araka ny efa mahazatra antsika dia ny tatitra ny voaka farany teny amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato Covid-19 no aboana ny araka ny tatitra ny préfecture Antaultine dia sivy ny cas confirmé vaovao indray fantatra sy voamarina fa mitondra ny tsimoka-aretina androany ka 3 avy eto Antananarivo ary enina kosa dia Antoamasina efa arahamaso eny amin'ny Sabona moa izy ireo atreto zany dia 2 ambizato ny isan'ireo mitondra ny tsimoka-aretina ka ny 170 dia eny amin'ny hopitaly mijanona ny 120 kosa no sitrana ary tsy mbola nisy ihany koa ny ainana fohy hatramin'izao. Fa andesitsika manomboka ny vaovao amin'ny tiniany ity dia ny lafiny politika ny vahinta amin'ny fandaharana tagnatin'ny fahitalavitra raiky teto amintsika filoha lefitry ny RMDM Alain André Miseza nitondra fanitsina izy mahakasika ny fanaratsiana ny mpanohitra eto Madagasikara ny andindin'izay tatery ny Miradora Benjamina eo amin'ny rindrantsary ny Manora Andriamalala. Isak'izay miteny ny atoko-panohatra dia vetesina trano no hoe tsy tia tanindrazana fa mitady seza. Olom-pirenena toy ny rehetra ny mpanohatra manana ny heviny amin'ny tokony hitantanana ity tanindrazana iraisana ity. Iverina fa tsy tokony ho tsintsina ny hevitra fahasalamana eto Madagasikara. Zay aloha mitady andraikitra fa tsy mitady seza. Zay ngefa ny président Avalomana ngefa ndreo izy moa tsy nanao an'izany tsy zany teny zany hoe ndreo ifampiresaka madalany zay tsy tahiresaka taminy tsy fantatro zay resaka tao na ny saminy efa filoha any zany mbola tsy filoha ka zay dikan'izany manana hevitra izy zany teneniko zany hevitra zany dia ao zany fa maninona tsy atao dikan'izany magoragory tsy vita ny fanjakana io satria niala tamin'ny fanjakana io fatokisany vahoaka tsisy miaino hoe maramila firy ary mivoaka eny amin'ny arabe andany ange mba jerenao mieny amin'ny andotapenaka ny ery amin'ny lalana mivoaka makany Tsoromandry ary misy zany inarany anosy zato ny mandeha makany Thomas ao daholo zany ka ozy atsangano ny gouvernementa de salut national zay ataonao fa rehefa mahita an'izay aloha dia mita hoe ha andasy kosa aloha hetsika afanao gouvernementa na commando le ry zany aloha hiady amin'ity zay dia efa zavatra dia ozy hany no tokony lalana tokony atao mba henon'ny olona rehetra tsy misy akanavaka ny zavatra atao ary ampangarahara ny zavatra atao rehetra. Ity filoha lefitry ny RMDM ity manoloana ny zava-misy mahakasika ny confinement na ny fihiboana eto a Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola vaovao tatery ny Miradora Benjamina hatrany eo amin'ny rindrantsary ny Manora Andriamalala. Nipakatra any amin'ny faritra ny gaboraraka amin'ny fandaminana sy ny fifehezana ny fihiboana na ny confinement. Misy ny fijoroana vavolombelona ataona olom-pirenena avy any Fianarivou Atsinanana. Zava ny Fianarivesta ny tavony roa milevinao tsy lavitra eo mambo ao anatin'izany misy olona roa voany tsy marina ny filazana fa ireo olona roa ka contact soraty eo dia tsy voalay nimorika raha laingy zany ny olona ray voalohany vazaha mipetraka ao Fianarivesta avy any ampita tonga tamin'le 13 na tamin'le 14 ny olona faharoa dia olona maventy eo an-tanàna eo amin'ny resaka fiangonana zay tonga tamin'le 14 ireo ny vo ka contact ahoana izy mihitsy nitondra an'le otrika rehetra tsy ratsy eny zany fa narara avy any amin'ny olo-kafika izy mihitsy nitondra ny otrika retina dia multiple eo amin'ny exponentiel amin'izay l'exponentiel moa zany le hoe ahoana ny fomba fitaran'ny aretina ataoko tsotsotra amin'ny gasy ray makany amin'ny telo ny telo makany amin'ny sivy ny sivy makany amin'ny valo ambin'ny folo ireo olona ireo nefa fato tsara io vazaha io
fa mifanerasera mitovavy le namena 500 000 reny izy maro de maro amin'ny tanàna tao Fenerivo tao Masina nyjany izy 3 andro 3 andro any izy mipetraka firy amin'ireo ny asahiteny io zany ka mifandray tamin'io vazaha io ka firy amin'ireo ny olona mifandray amin'ireo olona ireo amin'izao fotoana izao zay aloha ny voalohany dikan'izany tsy voafehy confinement taty ireo zay ny voalohany lainga zany hoe confiné daholo ireo olona ireo nisy zavatra tsy nandeha tao ny faharoa amintsika miteny zao aly zao dia tsy any amin'ny hôpitaly ireo olona roa ireo any an-trano any izy hoe notsaboly fa zany ena mifanarana fihinana nanaovana urgence sanitaire monsieur le président ianao misy ny vonina daholo ny fitaovana rehetra vonina daholo ary rehefa ao ny famehezana azy fa milamina daholo ny hôpitaly rehetra dia ho teneniko anao fa ray ao itendro misy trano zay na confinement ny olona eo hiditra ny Ferivest io avaty atsimo trano namboarina asina n'le olona teny efa voka ho traitena dia nentina tao le vazaha dia ozy za tsy hipetraka ao ahoana ny hipetrahako matato amin'izao fotoana izao tsy misy onana tsy misy lay na moustiquaire sa ody ozy fataovy zay ataonareo dia nody le vazaha tsisy nasakana i Abrahama ny olana amin'izany sy ny olona alo ary izany tsabona any an-trano miala tsiny Abrahama za dia tena manakina tanteraka na falinareo na tsy falinareo satria mamono ny malagasy za tsy anekiny amonona amin'ny malagasy. Fa koragna makasika n'ity aretina Covid-19 ity hatrany dia nalaza eran'izao tontolo izao ny filazany ny filohan'ny Repoblika fa mahita fanafody hiadina amin'ny Covid-19 i Madagasikara. Arahodina ity fanadihadiana izay nataony Ravirazafy Mahenina sy Tahiriniana Ranarynirina ity. Vao vita ny fanambarany filohan'ny Repoblika Malagasy nilaza fa nahita fanafody vita amin'ny ravikazo hiadina amin'ny Covid-19 i Madagasikara ary anangana ozinina lehibe hamokatra ireo fanafody ireo miaraka manampaizana malagasy dia samy namoaka ny vaovao avokoa ireo gazety an-tsoratra sy ny hainao manjery tany ivelany saika mitovy avokoa ny lohateny lehibe misongadina amin'ireo hainao manjery vahiny ireo. Le président malgache affirme connaître un remède à base de plantes contre le coronavirus. Saika namoaka izany avokoa ny LCI, la Provence, l'info.re, la Libre B, la Libre.b, Monde Afrique sy ny maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa dia tonga namaly ny fiantsoana azy teny amin'ny cybercriminalité androany i Mahery Lanto Manandafy naharitra adiny 2 ny fakanambavany azy teny antoerana. Nanaraka izay vaovao izay androany Germain Menjanahary sy Tahiriniana Ranarynirina. Ny sesisesy ny fampiantsoana olona teny amin'ny bureau-ny police misana ny cybercriminalité etsy Anosy tato ato izay ny tsikaritra no itoina fitondrana no mahazo fampiantsoana na dia betsaka ihany aza ny fanaratsina tambazotra serasera toy Facebook. Ny teny hoe nangataka vola tamin'ny FM TVM dia izaho le secret d'instruction satria misy olobe voateny ao anatin'izy dia na ho an'ny tribunal zany zavatra zany fa misy proof zany ary tsy dia atahorako loatra momba an'izay fa ny zavatra mba teneniko zany dia misy olona misekoseky loatra ao anaty fitondrana ao ary olona misekoseky io teneniko eto ministre de communication raha ohatra ka hitory ahy izy aza mandalo DLC fa zato ny fampiantsoana manaraka mbola tsy fantatro fa ny zavatra anina zany dia apparemment manao désistement ny DLC tamin'le fitoriana. Donc hatreto aloha zany tsy mbola misy anina dimy andro antsika za dia mbola vonina raha ohatra ka mbola hiantso ahy izy. Manimba ny fitondrana ankehitriny ny fietsika miendrika fiantsiana ihainina atao managadragadra olona fa tsy mety ohatran'izany zao ny Cool TV ny Royal koa ny Cool TV moa zany tsy haiko izy mademoiselle iny izy ny teny fotsiny na izy piégé tao amin'ilay téléphone maninona tsy le olona piégé azy ny gadrainy fa izy mpanao gazety tsy fantatro firy taony momba ny Real tapahana reny ny zany koa mety azo mbola ton diffamation koa zany fa mbola ina eto ny tapahany
tary amin'ny inona moa ty teny ambony tsimbony no mba ny arfinina koa arfinina zay fahavaloko na tamiko foana hatramin'ny fa mba tsy rarany koa reny raha ohatra ka coronavirus ny edivana fa tsy reny zavatra reny ny atao akory ary efa voaporofy ange fa tsy izy no nanao azy efa nisy porofy nentina fa dia nampidirina ihany izy ka izany zavatra zany mba manatra zany za moa dia niady foana hatramin'izay stabilité de l'état ny zavatra voalohany zay fa afaka misy fampandrosoana zany fa tsy hoe tonga d'exception dia anararoatra fahatany ohatran'izany satria izy minisitra satria tsy izany izy tsara ny manamarika fa efa nisy olana ity sy ny ministra ny serasera ankehitriny ny taona 2010 sy 2020 amin'ny fampitoriana mihitsy izany nambarany fa mbola lolony tamin'izany fotoana no antony io fitoriana io fa niteraka tsy fifankazahoana teo amin'ny fokon'olona sy ny mpitondra ny fananganana n'ilay komity loharano teny amin'ny fokontany ny Ambohipotsy teny. Niza ny zava-misy mandritra an'izay indrindra i Nomenandriamana Misata sy Andra Kotomalala androany. Mola volan'ilay komity loharano dia efa raikitra sahady ny tsy fifankahazoana tsy nekeny poneny amin'ny fokontany natolotry ny teo anivon'ny fokontany mazava ny fanazavany tsy ireo olona natolotry ny ponina no heverin'ny fokontany asisika ao anatin'ny didy sy ny teny izay napetraka ny filoham-pirenena nanganana komity loharano dia nivory sy ny fampidinidinika tao amin'ny faritry ny sekitera Potsy à Paris Atsahan'Andriana hoe manana safidy hanolotra olona ao amin'ny komity rehefa nandeha nefa izay teo amin'ny filoham-pokotany dia sy nanadiady manodidina dia efa voalaza fa efa nisy anaran'olona efa lasany amin'ny distrika izay olona tsy nanao volontaire akory na hoe mipilatsaka sitrapo fa olona ren'ny filoham-pokotany fotsiny ihany lavinay maron-drano satria araka ny fitakiana sy ny etaeta izay apetraka ny filoham-pirenena dia hoe miainga avy any amin'ny fototra rehefa nanao an'iny sarina piramidy iny izy dia aloha avy any ambany indray miainga tokony izany tsy hisy intsony ny kitrano trano foanana treo ny kolokolo sy ny zavatra isan-karazany maly ihany ny avadika ao ampitso sa ny rapitso ihany no avadika rafaka apitso dikan'izany lavinay maron-drano izany fa mifokon'olona tompoko dia efa hanolotra olona izay toteny ao fiarahamonina sy ankatoavin'ny fiarahamonina izay no angatahanay misy mihitsy toy an'ilay rahalahy teo dia misy mihitsy sonina ataon'ny fokon'olona reto mialatsy ireto natao fokon'olona nanao anazy fangatahana hoe aloha raha midinika aloha le komity androany zany io dia alefa androany tany ary nijoro tamin'ny fanapahan-keviny rehefa narafitra ny ireo voameran'ny komity ny loharano ireo dia nalefa ny apitso tamin'ny sivy naterina tany amin'ny lehibe ny distrika arrêté mihitsy izy ireo zany hoe ivoaka arrêté ireo dia hanao ny asany fa ny talohan'izay fa nisy ny listra nataon'ny fokontany sy ireo izay listra tokony azo an'ilay fatsitsinjon'ny filohan'ny repoblika men'ny repoblika fa nisy kosa ny entana tonga ny talata larobia tonga dia tsy mifanandrify amin'isan'ny mponina voasoratra anarana aloha ny fatsy tonga tsy maintsy ireo komity ireo no mandahatra hoe iza no alefa mialoha dia iza indray mba miandry an'ilay fandronana deuxième-vague zay moa le filazana azy avy any amin'ny Foibe ireo mpikambana ao amin'ny komity loharano avy ao amin'ny fokotany ahitana ny chef fokotany filohan'ny andromasom-pokon'olona iray chef quartier na chef secteur iray solotena ny mpiandraikitra ara-tsosialy iray solotena avy amin'ny ray ireo mpikambana ireo dia olona mahay mamaky teny sy manoratra tsongon'olombolo sy manondra tena mendrika fahalalana ampy amin'ny farim-piainan'ny mpiaramonina eo amin'ny fokotany farafapetsana.
Vaovao sosialy hatrany dia androany maraina no notanterahana ny fizarana n'ireo bidon pompy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ho an'ny boriboritany faharoa izay notarihan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ity boriboritany faharoa ity. Germain Omenjanahary sy Tahiry Aina Ranarinirinina no mitatitra ny vaovao. Mazava ny toromarika napetraka ny filomarika Ravalomanana ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara. Ny mahasoa izay vao ny mahafinaritra. Ao anatin'ny olana ara-pahasalamana izao dia azo vahoaka amin'ny tokony ataony. Ny tsena teny Ambohipo androany mba fiarovana fianaky ny karetina coronavirus. 10 Mbs Zoma zao no zarana izany ho zarana. Da alefa ny kelikely ny maika indrindra aloha dia le ohatran'ireo misy sakafo rehetra le any amin'ny sakafo aloha maika indrindra alefa ny voalohany. Dia rehefa pitso ana 3 andro ka manao an'izay ihany dia mialan'elan'ela trano dia fasiana tompona andraikitra, asiana savony sy ny rehetrarehetra satria hitanareo ihany no manao tsara zavatra rehetrarehetra tsy maintsy misy gafogafoka dia fa misy tompona andraikitra isaka mandeha dia mba izay mifandraisana briky izay mba andraisana tsara amin'ny maha-olom-bo fidy antena satria tolo le raha manana mantsy izy ity dia tsy maintsy sambo mandray antsara briky kely izay tsika misy firesakiny ohatr'izay horava ty arety mandoza eran-tany ity. Nankasitraka ity fanampiana nataony ny antoko Madagasikara ao amin'ny boriboritany ny lehibe ny fokotany ao an-toerany sy ireo mponina. Dia raisina mpifaliana satria manampy anay vahoaka ety amin'ny fokotany tokoa zany ty fanoloranareo an'ity savony sy ny rano isasany ity satria izay zany no entina miaro voalohany. Tena zava-dehibe tokoa mantsy tompoko amin'ity aretina mitsangy eto Madagasikara ity dia mila ny fahadiovana. Raha tsy manasa tany ianao dia manjary andahiran'le aretina. Dia misaotra betsaka anao monsieur le député nitonjanay an'le fanasana tanana eto amin'ny 2e arrondissement. Misaotra betsaka anao zahay. Mahafinaritra be miasa miaraka aminareo. Miaraka amin'ny député eto amin'ny boriboritany faharoa fa tsy mbola nisy ohatran'izao teto. Petsena na ny olona eto ananina zany dia afaka manatantahana daholo na mpivarotra na mandray vola na mpandalo. Fa misedra olana ireo mpivarotra legioma etsy amin'ny petite vitesse amin'izao fotoana izao manampitrotraka izany ihany koa ny fihetsiky n'ireo polisy izay mampalahelo sy mampitaraina ny ireto tantsaha ireto. Asin'Andriamalala sy Tahiry Aina Ranarinirinina. Ankoatra ny fahantrana sy fahasahiranana na mianjady amin'ny tantsaha eto Antananarivo no ny fiainana tsy maintsy atao dia misedra olana goavana ireo tantsaha toy ity niresaka taminay androany tolakandro ity. Nosakana amin'ny polisy teo Antsahalalana izy ireo raha ny fanazavany kanefa raha niala tany Ambatofotsy toerana nakany ireo legioma hovarotany dia navelany mpitandro filaminana hatrany mangataka ny fitondram-panjakana hijery akaiky izao olana izao ireo tantsaha. Misy satria raha dia avy naka entana avy any Ambatofotsy za io nitondra moto dia nisakana zareo polisy eto an'ity ambony kotana sapana kotana dia nitazomin'izareo moto lazainy fa miditra forera moto anao fa tsy azo andehanana tsy midina ambany ny tantsaha tsy na ny tantsaha nefa izay da ahoaiza izay tantsaha maka izay tantsaha izany fivelomanay nefa ny tantsaha fiveloman'ny tantsaha sahirana ny tantsaha tompoko ka noho izany dia mba milaza anareo manam-pahefana ao ambony mba hijiry an'izany zavatra izany fa tena tsy mety izany. Zao zay dia sahirana zao zay mieritreritra an'izao mahazo anay nefa ny fivelomanay tsy vitanay izany zavatra izany tsy vita tsy mahavitanay mihitsy ara tsy mitady izany izay tantsaha dia simba daholo ny entanay dia tsy maintsy ampidirinay ny entanay dia tafiditra ny entana mba navelony mitsofoka ihany avy eo ny maramila napiditra amin'ny entana dia tafiditra ny entana ny fipetraka ny tantasy moto mazava tsara fa ny carte grise ny permis zany no fahalalaizareo polisy dia lazain'zareo hoe tsy mety izy fa dia mandeha tsony ianao fa nefa ny assurance normal mbola tsy lany ny dily ny assurance. Raha ny fanazavana mbava azonay tamin'ny polisy iray tao Isotry dia tsy azo ivezivezena intsony ny avoan'ny tanàna Antananarivo amin'ny ora rehetra izany hoe Analakely sy Tsaralalàna ary ny manodidina azy. Anisan'ireo mpanakanto izay nanatanteraka dia tany Eropa taonsemena ary efa nipody teto Madagasikara tamin'ny volana Martsa lasa teo raha nanao ny fihiboana sy ny fitokana monina ity mpanakanto ity efa 13 andro androany no nitazonana azy eny anivon'ny hopitaly. Manao izay fanadihadiana izay nory fitiavana sy tokira marolahy.
Ny tansimena izay mpanakanto fantatra amin'ilay hira hoe sitrany solo no anisan'ny malagasy sany joro vavolombelona sy ny seotare voalohany indrindra voan'ny aretina covid-19 eto Madagasikara. Raha tsy aivana, fitiliana coronavirus miisa 5 no natao taminy. Ny fitiliana voalohany dia negatif, ny faharoa sy ny fahatelo kosa tsy fantatra ary ny fahaefatra sy ny fahadimy dia pozitif avokoa. Toy izao ny resaka ny fanaovany tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny horonan-tsary navoakany tamin'ny pejiny Facebook. Efa eo izy lazalo mandresy pour l'instant. Andriamanitra ito izay fandresena zay dia misaotra nareo rehetrarehetra za nareo malagasy namako havako atsika rehetrarehetra piraitrano ato anatin'ny Madagasikara. Misaotra nareo nanome hery nanome teny fankarena reny tegna tohina be ny foko tegna misaotra itsabo tena za dia somary tsy hanao publication kely rehefa vita ty direct ty olo mahita anazy fa lelo concentre kely amin'ny fitsabony tena dia manome nouvelle anareo eo foana za. Mangataka niteraka avy amin'ny Sofia sy Mahajanga mba amosahana ny mangarahara momba an'ity mpanakanto ity. Vaovao mifandraika amin'ny finoana kosa dia namoaka fanambarana ny alarobia lasa teo ny SETA na ny conférence des églises de toute l'Afrique. Nilaza ny heviny mahakasika ny fikasana andefa vaksiny andrana ho an'ny covid-19 aty Afrika. Ny andindin'izay tateriny Ravo Razafy-Mahina. Nivoaka tamin'ny fahangina ny conférence ny église manerana ny Afrika SETA ataoriny fanambarana nataona manam-pahaizana pikaroka frantsay miisa 2 nanaovana fanadihadiana tamin'ny fahitalavitra LCI. Nilaza ireto farany fa eto Afrika no tokony hanaovana ny andrana vaksiny hiadiana amin'ny covid-19. Nanameloka tanteraka ny fihetsika ny SETA ary nanamafy ireo fanambarana samihafa manaotra izany toy ny nataon'ny OMS. Nokian'ny conférence ny église manerana ny Afrika ity fanambaniana ataondreo vahiny ary indrindra ny fieverana toerana fanaovana andrana amin'ny zavatra rehetra mampatahotra Afrika. Nilaza moa ny SETA fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no nahafana ny feny fahafatesana ka nohizana trany ny vava akaraka ny fanambarana trany. Miantso ny heritra ihany koa mba hanova ny toe-tsaina sy ny fomba fisainana omena ny Afrika mba endrika tsara no omena ny kantinanta. Ao anatin'ny herinandro masina tanteraka amin'izao fotoana izao efa nifona moa ireo manam-pahaizana frantsay ireo ka azo ekena ho ny SETA. Lafim-baovao hafa mihitsy mipody mahazo vahana indray amin'izao ny famonoana aomby vavy eto Madagasikara ary tsy any amin'ny faritra ihany no misy an'izany fa eto Antananarivo mihitsy ahitana an'izany tahaka ny zavanisy tany Ambohitra Atrimo. Mitatitra ny andindiny izay nory fitiavana sy tahiriny aina ranariny. Aina olany tamingana ny omby eto Madagasikara malona ny fandikan-dalana miompampana eo amin'ny famonoana aomby vavy misy toy ny nitranga teny amin'ny fokontany fiadanana commune district Ambohitra Atrimo. Olombitsy manodidina ny 5 eo no tomponantoka amin'ny tiraraha ity. Omby manodidina ny 300 isan'olona eo no ampidirin'izy 5 ireo. Omby ny omby lahy manomboka eo amin'ny 2 zany mandrapatonga ny amin'ny 7 ariva dia manomboka le izy hoentina mandeha makaty atarivo zany le hena dia amin'ny 3 maraina indray izy mitondra an'le hena vany manomboka tavatio. Nametraka fitarainana eny amin'ny tompona ndraiky mpanjakana misana ity raharaha ity ireo olona nijoro vavolombelona ponina any amin'ny fokontany io androany. Zany mandeha dia tsy haiko hoe fiarahan'zareo miasa zany dia tsy fantatro zany dia tonga dia miala fotsiny efa fa misy an'izay zavatra izay any amin'ny toerana misy anay. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana tompoko mba hijery akaiky momba an'izay zavatra izay. Manana autorisation mampatoara anazy raha tsy voararan'ny lalàna laharana 430 tamin'ny 4 novambra 2024 ny famonoana vaton'omby eto Madagasikara. Mampalahelo anefa omby tsy latsaky ny 700 isan'andro no vonoina eto Antananarivo raha ny fijoroana vavolombelona.
Ny toe-karena kosa dia araka ny didim-pitondrana nivoaka tamin'ny faran'ny volana martsa loso teo iny dia misy ny antsoina hoe service minimum eny anivon'ireny toerana fandoavan-ketra ireny. Anisy ny fanadadiana momba izay nataonay androany rahantsika eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Voakasiky ny fampiatona asa ny eny amin'ny ivon-ketra mandritra izao fihiboana ho fifehezana ny valanaretina izao. Misokatra ireo ivo-toerana fandoavan-ketra araka ny didim-pitondrana laharana 570/2020 nivoaka 7 martsa izay mitondra fantsiana ny didim-pitondrana laharana 4/2020 tamin'ny 4 martsa 2020. Didim-pitondrana izay milaza fa tsy voakasiky ny fikatonana ny fitantanam-bolam-panjakana sy izay sampan-draharaha mifandraika aminy. Misokatra manora maraina araka izany ireo ivo-ketra ary mifarana amin'ny 12 atoandro. Misokatra raha tsy ny ampitso indray. Raha ny zava-nisy tetsy amin'ny ivo-ketra eny amin'ny 7 hektara izay nanaovanay fidinana ifotony, isaina amin'ny ratsan-tanana ireo tonga mandoa izany etra izany. Ny ankamaroan'ny orinasa raha ka izay tena etra tsy maintsy aloha araka ny didin'ny lalàna ihany no enjehan'ny tompona andraikitra ny mandoa azy. Andavanandro ohatrany tsy dia ohatrany mitovy amin'ny isan'andro fa izany hoe mamonjy fotoana maraina fotsiny izany zay. Satria isa-maraina ihany ireo mivoy dia manenjika an'ilay IRSA avant le 15 manko ny déclaration IRSA dia payena aloha amin'izay zany tsy miasa fa juste manenjika an'ilay service minimum fotsiny. Vitsy tsy tahaka ny andavanandro mahazatra ny mpiasa miakatra mamonjy toeram-piasana isan'andro satria service minimum no atao etsy amin'ny ivo-ketra 7 hektara. Miezaka manaja ny fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny Covid-19 ireo mpiasan'ny ivo-ketra toy ny fanasana tanana amin'ny gel mamono otrikaretina, ny fanaovana arovava ho an'ny mpiasa tsirairay elanelany. Tsy nisy fanazavana fanampiny azo kosa momba ny fandaminana anatiny amin'izao fihiboana izao. Tamin'ny 12 ora sasany teny dia voalaza fa avokoa ny lehibe ka tsy misy mahazo alalana amin'ny teny ireo mpiasa tsotra. Fa omaly alakamisy fahasivy volana Aprily no fahazon-dalana farany ahafahan'ireo izay naniry andeha ody any amin'ny faritra. Mangina tanteraka ny teny amin'ny toby fiantsonana eny Andotapenaka raha ny zava-nisy araka izao hitanterany nomena Andriamana misata azy izao eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Tahaka an'izao hita amin'ny sary izao, ny zava-nisy teny amin'ny toby fiantsonana Andotapenaka androany niverina tamin'ny ary efa miverina eny an-toerana ihany koa ny ATT. Olona izay aka fahazon-dalana manokana vezivezy eto amin'ny faritra Antananarivo ihany. Izany hoe fisokafan'ny fiantsonana nanomboka ny talata larobia alakamisy dia hitantsika aloha izany ny alatsinainy somary nisy olana kely satria teo ilay hoe fakana autorisation ho an'ny sy ny fiara dia somary be olona ary tena betsaka tokoa ny olona naka ny autorisation hoe filaharana be ireny. Teo koa ilay ny atalata ny embarquement zany dia somary nanahirana satria mipaka autorisation ny toerana izay nampiasain'ny ministera ny fitaterana sy ny anivon'ny ATT karakarana ny autorisation io dikan'izay zany nisy olona maro be tonga tany tamin'io atalata eo ny mpaka autorisation eo ny mpandeha io ihany koa nefa ireo mpanatitra mpisehatra isan-karazany zany dia olona ny toerana io ny atalata. Niezaka moa ny foanany teo anivon'ny ministera ilay autorisation dia ny atalata ny alarobia dia efa nanomboka niverina tsikelikely amin'ny lohan'ny toerana zany dia ny zany efa zany matateraka ny teo amin'ny toby antsonana. Fiara maro ny fantatra fa niainga teto Antananarivo 3 andro ny sesy zay. Ny atalata zany dia teo amin'ny 100 mahery eo ny fiara niainga teo ary ny alarobia dia nahatratra 10 mahery kely dia nomaly moa zany teo amin'ny 100 mahery kely teo no
Vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tanteriny Ravirazafy Mahenina amintsika ny momba ny zava-misy any Portugal sy ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Eo ihany koa ny fepetra izay noraisin'ny vondrona Europeana anavotana ny toe-karena manoloana ny ofisiny ny valanaretina coronavirus izao. Rahatsika ny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny ana ranariny. Ny fanaiky ireo firenena Europeana omaly fa iray hevitra monjy ny toe-karena 500 miliara euro ny vola tokana navotana ny toe-karena ao Eoropa araka ny tapaka ireo minitry ny tedi-bola isaky ireo firenena Europeana. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara ny zavatra toy izao. Samy aiky ny rehetra fa firaisan-kina lehibe no teraka vokatry ny fiaraha-miasa. Itsinjara telo lehibe ny vola natokana ho an'ny toe-karena vokatry ny aretina Covid-19 400 miliara euro entina nampina ampamaritoerana ny euro 200 miliara euro ho an'ireo orinasa ary mahery ny 100 miliara euro atokana ho an'ireo very asa. Tsy mbola nisy kosa hatreto ny marimaritra iraisana tamin'ireo firenena Europeana ireo ny mahakasika ny Corona Bonds izay iarovana ny toe-karena ao anatin'ny fotoana maharitra indrindra aorian'ny fifehezana ny aretina. Anisany mangataka ny anokafana io compte io Italia izay anisany nahazo taketra mafy tamin'ny Covid-19 raha nanohitra izany kosa i Pays-Bas. Ny any Portugal nanohizana ny maresaka iraisam-pirenena entitra ny fepetra no raisin'ny fanjakana ny toerana ifehezana ny fianaky ny aretina Covid-19 indrindra anireo pila ravinahitra ny ivelany ho avy ao Portugal ankalaza ny fety ny Paska miaraka ny fianakaviany. Tsy misy ny fankalazana ny fety amin'ity taona ity. Toy ny isan-taona moa dia anarivo ny olona tonga manao fety miaraka ny fianakaviany ka manainy hitarany aretina ny fanjakana ao Portugal. Ho an'ny 9 hatramin'ny 3 Aprily avy izao ia mafy ny fepetra no raisina indrindra ho an'ireo olona ireo. Mikatona avokoa ny serana mpiara-manidina nampina nisan'ireo miaramila miambina ny sistany. Tsy misy mahazo mivoaka ny faritra misy azy ny olona. Mandina ny 4 alina eo ny polisy sy zandarina hetsika ary maniry ny rehetra hanaja ny fitokana monina. Amin'ny ankapobeny avy any Frantsa, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse ireo olona pila ravinahitra ireo betsaka ny tsy maintsy miverina amin'ny toerana nahaterahany no tsy fisiana asa intsony. Iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray. Samby atsara tompokilay sy